objectif an'asy zany ho anay SEPP zany hoe miara-miasa akaiky amin'ny ministère ny emploi sy ny formation professionnelle mba ahafahantsika zany miomana ahafahantsika miomana azona mpiara-miasa mahay miara-asa amin'ny entreprise anaovana an'ireo chantier be davera eto Madagasikara zany tena tanjona ny assise ity. Aminay zany atao amin'ny syndicat du BTP l'entreprise, c'est nous un secteur privé BTP l'entreprise et arbitre comment hoe tiana mihitsy zany hiara-asa akaiky amin'ny gouvernement hoe ahoana zany no ahafahantsika hoe formila mihitsy ireo mpiara-miasa ireo mba ahafahantsika hanao le chantier be davera efa nanomboka ny chantier ny R9 nanomboka zao ny chantier ny Betsiboka dia nanomboka amin'ny août 2015 ny Kamotro dia hitanareo reo zany fa misy an'ilay réhabilitation an'ny RN7 dia RN4 ny RN2 koa efa natomboky ny ministère. Nahoana ny 2015 dia par rapport amin'ny tenen'ny président eto ve efa misy ohatra hoe orinasa hoe nanatsara mpiasa taloha dia efa mamerina sa mbola stagnation création d'emploi les créations d'emploi kosa aloha efa afaka atao hoe efa mitsara satria ara-miteneniko anao teo efa misy ny entreprise efa miasa fa mbola tsy eo amin'ny hoe tena azo atao hoe rythme de croisière nga fa hita amina atsika hoe normal satria mbola tsy ampy iray taona zay vao miverina ny gouvernement hoe lieu de Madagascar. Ary 2015 na projet ngezangeza ny projet ngezangeza 2015 araka ny teneniko anao teo zao misy pont any Kamoro pont Kamoro dia mety misy tetezana maromaro financé ny banque mondiale dia mety misy koa ny amin'ny sommet niveau financé ny Union européenne fa io mbola ny planine exact mbola tsy fantatra fa mety ngamba mbola betsabetsaka no tamin'ny 2014 ny lasa ivoaka ny 2015. Raha amin'ny ao anatin'ny BTP zao atao hoe tsy ampy qualité tsika sy ingénieur mety eo amin'ny firisan-jato ny poste anakiroa eo no hoe occupé ny gasy aveo membre anareo ny ao membre anay moa zany ny ingénieur sy ny technicien supérieur aloha ny ankabeazany gasy daholo satria ny amin'ny membre ny SEBTP zany entreprise locale daholo zato isan-jato fa mila entreprise hafa ngamba no tsy fantatra fa aminay presque zato isan-jato aloha dia gasy daholo.